iteneny aminay manokana androany Jesosy amin'ity anio ity. Aza vela isa-tsapa hoe mandalo fotsiny izay eto. Fa ataovy mahare famangina aminao izay. Misy fiainanay any amin'ny fiainanay atrehanay rery aminy. Mety tsy ahitana vahaolana, mety tsy azonay ambara amin'iza n'iza. Fa raha matominao eto izay, miteneny aminay mba ho sitrana izay. Ma tokony fanainao masina izay to. Rehefa ny teninao mifampizarana, le teninao efa voasedra tamin'ny meny, azo antoka fa manan-kely foana ny fotoana rehetra, amin'ny sehatra rehetra, toerana rehetra, dia miasa ny fanainao, mamaky ny fonay. Jesosy hoe esory aty anatinay ny fahazarana miaino. Esory aty anatinay mety ho manda ihany koa, mety ho endrika avonavona. Ka ilaza efa mahay, efa renay. Fa androany Jesosy ame fotosotra izay, ame fo mangetaheta izay, ame fo tena tianao sy ny teninao izay. Satria ny fiainanay dia arindra ny teninao, ny adinay dia resenay amin'ny alalan'ny teninao. Ny zavatsarotra lalovanay fitaovam-piadianay ny teninao. Misaotra Jesosy dia mino fa tsisy ho diso anjara izay rehetra tonga eto androany. Isika rehetra anao. Amen. Alleluia. Alohan'ny hipetrahanao dia mba mijery kely manodidina anao ianao dia teneny hoe anana teny manokana ho anao ianao androany hoe. Dia afaka mahazo toerana. Alleluia. Miazakazaka be ny fotoana fa efa hifarana saba anaty janvier. Mino fa ny tsirairay dia mbola ao amin'i Jesosy tsara daholo. Tsy mahare amena mafy. Ataovy mafy noho izany mitsoka mosika. Ataovy mafy noho izany any. Amen. Mbola ao amin'i Jesosy tsara ianao. Amen. Ary anisany tena fandresena ho antsika indrindrindrindra antsika miara-miazakazaka dia isika mbola misy etaetan'Andriamanitra ty anatsika. Miteny aminao fa ny ivelany ihany be lehibe ny olona sahirana asa, sahirana mitady vola, sahirana mikarakara tokantrano, sahirana mitaiza, tsy aleo hoe tsy afaka ho aiza fa mitaiza, sahirana amin'ny karazan-javatra maro. Fa ianao tonga eto androany, tonga Jesosy eto ny vatanao, na tonginan Jesosy eto ny sofinao mba handray ny teniny, misy planin'Andriamanitra tsara ho tanterahany aminao. Alleluia. Ny zavatra tiako amafisina mafy ho antsika rehetra izay miaino na manaraka amin'ny YouTube ihany koa, na isika rehetra izay tonga eto azadino Jesosy efa nanomboka asa tsara tao anatinao, dia izy no hatanteraka an'izany hatramin'ny farany. Amen. Amen. Izany hoe raha efa nanomboka izy namangy anao, efa nanomboka izy mikasika anao, efa nanomboka izy manomboka manangana ny fiainanao, efa manomboka izy mitondra fahazavana eo amin'ny tokantranonao, dia azadino raha natombony dia tsy maintsy ho tanterahany hatramin'ny farany. Jereo akaikinao mbola andana amintsika hoe lazao izy dia ampaheresy izy fa tsy maintsy ho tanteran'Andriamanitra hatramin'ny farany. Alleluia. Izany izay zavatra mety tsy efanao androany dia minofa raha mandroso ianao dia ho efanao raha-pitso. Izay rehetra tsy resinao androany mandroso ianao dia ho resinao raha-pitso. Amen. Dika izay samy mahery. Any amin'ny Job toko 7 zasokafana baibolinao fa
juste aperçu kely fotsiny dia mivaky toy izao hoe motsy mpiatafika avy ao izy izyny zanak'olombelona. Zany hoe ambarany Jehova tsara zany Jehova ao anaty fa i Jehova dia milaza tsara hoe isika olombelona dia misy ady atrehantsika ety ambony. Motsy mpiatafaka avy ao izy izy ny zanak'olombelona Jehova toko 7:1. Zany hoe misy zavatra atrehana, misy ady atrehana isan'andro isan'andro. Ianao ve zao mba manana ny adinao zao? Antanio eo akaikinao, ianao tongeto ve hoe zao manana ady sa efa mba milamina? Manana daholo tsika fa zany tsojana arao tsara ny fampianarana androany dia ho hitanao tsara hoe io ady atrehanao ve io ve tena ady io sasarin'ady, io ady io ve ady tokony tena hiadianao mafy ve io sa tsy izy akory. Ohabolana raisao amin'izay ny baibolinao ary tsy maintsy mahery ianao miala eto. Ohabolana toko 9:9. Aza vezivezy mihitsy ny saina, aza vezivezy ny maso raha azo atao dia ajalona daholo ny zavatra rehetra fa hifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa fantatrao ny marina dia marina no manafaka anao tsy. Alleluia. Ohabolana 26 dia raisika eny 7:20. Ohabolana toko 9:9 dia ny 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy miara-mamaky tsika izay mandalo izy ka mitsaraingona amin'ny ady tsy azy dia mandrorotra ambo amin'ny sofiny. Averintsika miaraka mafy isa 2:3 izay mandalo ka mitsaraingona amin'ny ady tsy azy dia mandrorotra ambo amin'ny sofiny. Zany hoe io zany misy ambo alika mipetraka tsara aloha tonga dia atao an'izay fa le ambo ohatra hoe mihaja be loatra fa tsy azonao ngamba le izy. Misy alika mipetraka tsara, alika masika. Le alika mipetraka tsara tsy vonona naikitra anao nefa ianao mandalo kitianao sofin'le alika, inona no réaction an'le alika? Valio mafy. Manaikitra izy sa tsy manaikitra? Lasa romotra izy sa tsy romotra? Dia ohatran'izay koa mitaratry ny fiainantsika miaraka amin'ny Tompo, fa misy fotoana isika dia miditra lalina amin'ny ady tsy atsika. Jerena akaikinao isokatra amin'ny sainao androany. Misy fotoana isika kristianina dia misaraimoka amin'ny ady tsy tokony hiaditsika. Zany areraka atsika io, zany mahatonga atsika ohatrany hoe resy nefa mivavaka, zany mahatonga atsika mitoloko, mitomany, mitanomboka tahaka ny kivy mamoy fo satria tsika miazakazaka ny amin'ny ady tsy tokony hiaditsika. Arô ny boky Ohabolana satria Solomona nanoratra Ohabolana olo ny fahendreny Solomona matoy izy nanoratra ny boky ny fahendreny ity nahazo lesona. Tsika nge raha tsy mahazo lesona tsy endry, raha tsy voadona tsy fay. Fa ozy izy Solomona teto hoe raha misy ozy izy mandalo ka misaraimoka amin'ny ady tsy azy dia tahaka ny mandrorotra ny sofin'le ambo. Mbola ity ampampidirana ihany anao ho fantatrao tsara zany ny ady sy ny tsy ady dia tsy kofokofoka be amin'ny zavatra tsy izy itsony ianao. Tovy amen. Raisoarana mbola amakitsika. Korintiana 1:10.
Koritiana voalohany toko 5:10. Ety an-taninantsika samoa izy. Koritiana voalohany toko 5:10. Dia raisika ny 7:10. Koritiana voalohany toko 5:10 dia raisika ny 7:10. Manezaka mafy mihitsy ilay mpitsoka mozika azy. Miara-mamaky mafy tsika fa isaorana ne miara-mamaky tsika rehetra fa isaorana ne izay manome atsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Alleluia. I apôstôly Paul zany no nanao fanambarana rehefa avy nandalo karazana ady tena izy. Ary ny zavatra tsapany dia nanoratra ny apôstôly Paul hoe ninona zavatra rehetrarehetra nolalofany dia ny antoko ny fandreseny, ny loharano ny fandreseny apôstôly Paul dia tsy misy afa-tsy tao amin'ny Jesosy reriany. Zany hoe tsy maninona zany raha mandalo ady aloha tsika eto, satria hosarahana rehefa avy eo hoe inona le ady tena izy dia inona le ady tsy izy. Fa ny ady rehetra dia hoentiny eo amin'Andriamanitra, fa ny loharano ny fandresentsika dia ao amin'izy. Jereo akaikinao tsy ao amin'ny volanao. Lazao mafy izy. Fa manina ianao tsy miteny. Lazao tsy ao amin'ny volanao. Tsy any amin'ny olo-patatrao, tsy any amin'ny tanjakao, tsy any amin'ny diplômanao, tsy any amin'ny asanao, tsy any amin'ny lovanao, fa ao amin'izy. Dia ny apôstôly Paul zany naresy lahatra koa tsika fa ny apôstôly Paul efa tsy eto intsony fa isika no mandimby an'ilay fanilo napetraka. Isika koa dia afaka miaina sy manambara an'izany fa ny loharano ny fandresentsika dia ao amin'izy, ao amin'i Jesosy. Ampaherenao zany amin'ny anaran'i Jesosy fa na inona adinao azonao reseny zany ao amin'i Jesosy Kristy reriany. Matoly izy mbola tsy resy androany dia toy izy Jesosy olona iza daholo na rehetra. Matoly izy mbola tsy resy le ady mandrapatonga androany dia satria isika miezaka manino mandresy an'ilay ady, isika miezaka miady rery. Jereo no akaikina aza miady rery manomboka androany ao amin'i Jesosy any ny fandresentsika. Amen. Hoy izy Paul isaorany Andriamanitra nanome antsika fandresena amin'ny alalan'izy, tsy maintsy amin'ny alalan'i Jesosy ny andresena miady rehetra. Amen. Jereo no akaikinao raha mbola Jesosy ny alalanao mpandresy ny analanao. Aza manaiky ho resy ny fiainana zany. Amen. 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 Matiantoka be ianao raha tonga eto omenanao daholo ny fanalahidy nefa ianao ohatra ny resy be mihitsy eny amin'ny fiainanao. Sa mafy be loatra ny fiainana. Misy ny teny efa tsy miova mihitsy ny vavaka mandritra ny taona. Jesosy ny anasitrana atsika. Teteno amintsika ninona adinao rehetra hoeto amin'i Jesosy fa ao loharano fandresena. Tsy vitanao zany io. Jereo no akaikinao tsy vitanao zany io. Azao zany. Raisondray baibolinao ary. Jaona voalohany toko 5. Jaona voalohany toko 5.
raisiny amdininy fa efatra. Miara-mamakytsika amin'ny anaran'i Jesosy isa 2 fa izay rehetra nateraka Andriamanitra avereno mafy fa izay dia maninona ozy izy maharesy izao tontolo izao ary ny fandresena zay hoentina mandresy izao tontolo izao dia ninona ozy izy vakio mafy ny finotsika dia toy izitsika ihany iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra dia toy izy na ihany izy lay avy amin'ny rano sy ny rano dia Jesosy Kristy tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ny ra ary ny fanahy ny manambara satria ny fanahy ny famary. Eto zao dia Jaona indray no milaza tary Solomona no miteny Paoly apôstôly no milaza nanaraka teo i Jaona no milaza eto manao hoe zay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy tontolo izao. Raha manaraka tsara ny hafatra zany ianao ny rehetra ve zany no maharesy izao tontolo izao? Valio mafy ny rehetra ve dia natao haharesy izao tontolo izao? Fa raha ny voasoratra Jaona teto zany iza ihany zay nateraka Andriamanitra ihany. Ary eo tsika no mila mametra-panontaniana isan'andro sy isa-jegona isa minitra efa nateraka Andriamanitra ve ihany. Dia hitanao amin'izay ianao samy tsy tokony hamary efa mifarana zao afatra zao hoe manana aty tsy mety resy le aty eo foana le aty reraky ny aty miady rery tokony iova amin'izay mivaly teninao rehefa fantatra tsara fa zay rehetra nateraka Andriamanitra ihany no maharesy zao tontolo zao. Inona zany no tokony ataontsika raha te haresy amin'le ady rehetra? Mila manaiky ateraka Andriamanitra, ateraka olona vaovao. Ny atao hoe ateraka Andriamanitra mila manana an'izy. Raha manaraka zany ianao aiza zany no tena secret ao anatin'ilay fandresenan'ilay ady? Ao amin'izy tsara ao amin'ny Jesosy. Raha tena ao amin'ny Jesosy ianao dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy tsy misy faharesena azo tononony eo aminao. Raha tena ao amin'ny Jesosy ianao tsy misy faharavana azo tononony eo aminao sy ny ankohonanao. Tovy amen. Satria zay nateraka ao amin'Andriamanitra no maharesy izao tontolo izao. Maninona ary le izy ny tsy resy mihitsy le ady mandrapatonga ny androany. Valio ny antony nefa ianao ao amin'ny Jesosy. Ny tena marina zany zay ao amin'ny Jesosy zany dia efa tonga dia d'office maharesy foana izy. Fandresena foana ny fiafarany ny fiazakazan'ny olona ao amin'ny Jesosy. Mety tsy takatry ny sainao zavatra trehanao androany fa ny finalitéan'io fandresena io raha mbola ao amin'ny Jesosy ianao. Midika zay tsy ady io zany io atrehanao io. Alleluia. Ny tsy fisimbola zany tsy adiny kristiana. Mba tenenao zany ny fisavananao. Misy malaina be teny satria tena miada mafy be. Ny tsy fisimbola zany tsy adiny kristiana. Ny fona ny aretina misy ao aminao koa tsy adiny kristiana. Tsy zany le ny tena ady zany fatary tsara manomboka androany dia ny fampitoerana an' Jesosy isan'andro anapaka ao anatsika. Zany ny tena kombahan'ny kristiana. Rehefa tsy mitoetra tsara Jesosy dia resy ianao na zavatra tsisy dikany. Mahagaga efa na zavatra tsisy dikany ary nge dia maharesy atsika indray. Na zavatra tsisy dikany ary nge dia mahatonga atsika tsy tonga aty am-piangonana.
mahatonga antsika tsy vavaka tsony, zavatra tsy misy dikany, ary makaka zavatra tsy misy dikany foana no mahatonga ny kristianina mieny. Fa ny tena marina, le tena aty, le fampitoerana an Jesosy aty anaty. Halleluja. Inona zany no tena atsika isanandro sanandro? Inona tsara? Jereno akaikinao, zany no tokony ho atintsika manomboka ho azy. Karaha miteny zany ianao hoe reraka be satria nataon'olona ohatran'izao, tenenin'olona ohatran'izao, iavina vonan'olona ohatran'izao, enjehan'olona ohatran'izao, edininy ao ambadika ahy, miady amin'ny fianakaviana, miady amin'izao, miady amin'izao. Tsy tena adiny kristianina zany, satria zany no natao izy foana. Ary ambara soratra masina ao amin'ilay Joba 7 teo hoe mova tsy mpiatafika ny zanak'olombelona. Zany hoe misy ady foana raha mbola ety ambony tany, misy karazana zavatra korotana foana ety ambony tany. Fa ny tena adiny kristianina, isika mitoetra tsara ao anatin'ilay olona nateraka indray. Satria zay nateraka Andriamanitra hozy izy dia manino? Maharesy izao tontolo izao. Hitanao fa rehefa manaiky an Jesosy ianao ateraka indray, tsy mila mikofokofoka intsony ianao fa ny anaranao ao am Jesosy dia mpandresy. Halleluja. Jereo akaikinao, ampio hoe mpandresy ny anaranao manomboka. Rehefa mba miteraka, tsy ho manoro anao fa sa hoe moa anoro anao miteraka fa ianao rehefa mpianakaviana faray aman-dreny. Fa io anaran'io tena ngatao fa misy ara-panahy, misy zavatra ara-panahy fonosiny io anarana. Hitanao ny anaran'ny Abrahama tamin'ny voalohany tsisy asa, fa rehefa nanomboka miaina tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra izy dia novaina hoe i Abrahama. Ohatran'izay koa Sarai ny voalohany, izay ny tena anarana. Fa rehefa niaina tao anatin'ny teny fikasan'Andriamanitra izy dia niova le anarana. Za koa teny aminao, rehefa tena ao am Jesosy sika tovy atovy amenna mafy. Rehefa tena mampitoetra an Jesosy ao anatsika, zany hoe manaiky an'le ateraka indray, maty le natiora teo aloha ary soloana Andriamanitra amin'le olona vaovao, dia miovatra amin'ny anarana. Manaraka ho azy satria izay ny ambara eto, zay rehetra nateraka Andriamanitra no maharesy izao tontolo izao. Dia teny aminao fa tena aditsika zany le eto amin'izao tontolo izao, manokotra an Jesosy isanandro. Hitanao fa na zavatra tsy dia mahatonga anao aloto. Tsy zany? Na alohan'ny hivavaka azy ianao fa tena hivavaka izao, zavatra tsy misy dikany dia mampitony fotsika. Ny tena atsika zany le mampitoetra Jesosy aty anaty aty. Ianao tonga eto zany zao, efa nisy anankiray nandresy ianao satria tonga anao eto ny vatanao hiainao antompo. Hitanao le ianao le amoritra ny lohalika teo, ianao le hivavaka, ianao le adiofa vonona ny amena, zany le toetra sy le natiora ny Jesosy ao anaty ao, zany ny tena ady. Ao anozy izy ny apôstôly Paoly natateraka ankehitriny ozy izy dia maneno satroanao any, satria za efa niady, jerenao akaikinao misy ady tsara dia misy ady ratsy. Valio ary anao, inona le adinao zao, ady tsara sa ady ratsy? Be dia be ny ady ratsy ny fikirsika. Misy ady tsisy ilana azy soa rehefa miaraka amin'ny tompotovy. Amen. 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 Jereo akaiky misy ady tsisy ilana azy soa rehefa miaraka amin'ny Jesosy. Tsika zany mamorona ady araka le voasoratra amin'ny oabolana vaitsisy teo, misarakotra amin'ny ady tsy atsika tsoa. Alain'ny olona fanananao, afialao any. Fa tsy no taritarisinao hatrany amin'ny tribunal. Amen. Ry havana, tena rehefa ao amin'ny Jesosy antsika tena miova daholo ny mentalité rehetra, miova ny principe, miova ny tanjona, miova ny fomba fiady, miova.
ok'izay le famaly aman'olona ataovy amen, ataovy mafy be. Jereo lo akaikina ok'izay le famaly aman'olona apoke ady tsy izy zany. Atramino vetsika i famaly ianao hoe tsy reraka zany hoe tena afaka miresaka isaka re afaka tena rehefa mifamaly aman'olona tena misy fetraka reny amin'ny sainao any amin'ny fonao mavesatra tsy marina zany. Jereo no kakina be dia be ny any izy tokony ialana manomboka androany. Ny felonana olona ady tsy izy zany anavesatra anao. Fifaninanana amin'ny hafa toy izy ady valio mafy ady tsy izy. Fitototoana isan'andro isan'andro ady tsy izy. Dia fantatrao amin'izay zany manomboka fo ianao vao maraina hoe Jesosy raha te handresy karazany zavatra maro zany cercle tokana fotsiny mampitoetra an'izy anao ato anatiko. Jereo no akakinao tsisy fanalahity be dehibe tokana ihany. Dia toy izy Jesosy Hébreu 12 maray afatra tsara venao. Hébreu 12 Hébreu toko faharoa folo andimy voalohany sy ny faharoa. Eno tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry dia mivaky oatra zao hoe fananarana hampatanjaka ny sain'ny malemy finoana sy hampaharitra azy tsara. Koa amin'izany satria misy vavolomelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rao. Eno tsara dia aoka isika koa hanaisotra aninona ozy izy hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazana filokana napetraka eo anoloantsika izao. Miara-mamaky mafy be tsika ny andimy faharoa isa roatelo mijery an Jesosy ilay tompony finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro enatra mba hazony ny fifaliana napetraka teo anoloana ka dia efa mipetraka eo amin'ny tanana kavanana sedra fiandianana. Hitanao raha io andiny voalohany io voalazany bokin'ny Hébreu dia zao hoe ambarany tsara aokantsika ozy izy hanaisotra izay ota malaky mitambesatra amintsika. Hitanao fa rehefa misy zavatra mitambesatra ao anatinao dia lasa ny adinao le izy. Fa isika nefa mila manaiky omena Andriamanitra mihitsy hery sy fahefana hanaisotra n'le ota malaky mitambesatra. Be dia be ny zavatra mety mitambesatra amintsika ne lasa tonga ota ao anatsika le izy. Zavatra zay le tena koanao hoe misy zavatra kely foana andotony Satana dia lasa mavesatra. Misy zavatra kely foana afafan'ny Satana eo amin'ny masontsika, eo amin'ny sofintsika, ao anatin'ny fontsika dia lasa manintsika avy eo, lasa mavesatra avy eo. Ny tokana lalana tokana hialana amin'izany dia ny andininy faharoa manao hoe mijery an'izy, mijery an Jesosy le iny, le tompony finoana sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana. Hitanao fa tsy misy vahaolana be dia be lana amin'ilay zavatra manavesatra afa-tsy ny fijerena an'izy. Ny tena ady zany dia ny fimpanjinana an Jesosy. Dia loatra ny ataontsika mandinika sy mibanjina loatra ny olana isika. Any ka manino reraka mavesatra dia lasa ady le izy. Nefa jerena ny fotsitry le izy Jesosy tsy nahazo ao anaty. Jerena kakiny ny olana misy foana. Jesosy avy ny fadianina 7 andro
sy 7 alina raha ny lôzika hoe mifadianina 7 alina sy 7 alina ianao zany dia tokony tsisy olana intsony fa tokony tsotsotra amin'izay. Ianao rehefa lefa avy mifadianina dia inona ny ataonao? Rehefa tena avy mirehatra mivavaka iny ianao mitokam-bavaka, inona tonga dia ataonao? Makany amin'ny gargote. Inona ny ataontsika? Fa Jesosy vao vitany azy, inona no nitsena azy? Fakapanahy. Inona ny anton'ilay fakapanahy? Anongotra n'ilay fiandrianan'Andriamanitra ao anatiny. Dia hitanao ny endrik'ilay fakapanahy. Raha tena zanak'Andriamanitra ianao dia vadio mofo ty vato ty. Dia misy zavatra be dia be ny tena combat zany ao anatin'ilay miaraka mivavaka, ilay tena mitoka-bavaka ilay ao amin'Andriamanitra, manongotra n'ilay fiandrianan'Andriamanitra ao anatiny. Iny no tena ady isan'andro isan'andro. Fa netiny Jesosy nandresy an'ilay ady, fahalalana masina, fahalalana tenin'Andriamanitra. Hitanao, banjina an Jesosy fotsiny, na mivavaka sy mivady alina fotsiny, fa mianatra soratra masina. Raha tsy teo vao fitaka ianao ka ho tafalatsaka ny amin'ny ady tsisy, mamaky baiboly mandiny soratra masina. Jereo akaikinao, raha tsy teo fitapitahany mpaminany sandoka ianao amin'izao andro farany izao, mamaky baiboly. Hitanao fa mifona amin'ny teny ity zavatra ity, Jesosy sy ny teniny dia iray ihany. Raha ohatra zany ianao ka mandohalika dia mivavaka amin'ny Jesosy, dia dikany raha tsy ampiarahanao amin'ny fitombona ny fahalalana soratra masina. Raha ohatra indray ianao ka mamaky soratra masina fotsiny, ka tsy hoentinao amin'ny Jesosy mba ho azavain'ny fanahy masina, fa famakiana soratra masina fotsiny, dia tsisy dikany. Ny dikany Jesosy sy ny teniny dia iray ihany. Ka le hoe mijery Jesosy tompon'ny firoantsika, le Jesosy loharan'ny fandresentsika, tsy maintsy miankina amin'ny soratra masina foana zany. Miazagaga raha toa ka be dehibe amintsika na be dehibe amin'ny fianakaviantsika noho ny amin'ilay influence eto amin'izao andro farany izao, amin'izao tontolo izao, batain'ny rivotra izao tontolo izao, be dehibe ny miala amin'ny finoana, be dehibe ny miala amin'Andriamanitra, be dehibe ny lasa matokotoko zavatra saritsary ny fotsiny sisiny, fa tsy miorina amin'ny soratra masina intsony. Jereo akaikinao, ampy izay ny fisarany. Hitanao, i Paoly noho ny amin'ny soratra masina sy ny azo fijaliana izay noentiny isan'andro isan'andro dia hozy Paoly. Raha tevatevaina izay hozy izy Paoly, dia ahoana ny toeny? Dia misaotra. Fa inona kay tokony ho izy? Raha tevatevaina dia tokony atao inona koa? Ianao raha misy malevateva dia inona tokony réaction anao raha nonofinao voalohany? Tsy maintsy mamaly ianao. Tsy zany? Isan'ny efa tratran'izany. Natsangana ambony tany fa zamenatra. Tsika rehetra efa tratran'izany. Na ny ao an-trano raha rehefa miady mivavy, na ny vehivavy na ny lehilahy, tsy maintsy te hanana ny teny farany foana. Mafy vely mangina sambo. Mangina sambo. Mafy vely mandevitra sambo. Mararo. Dormire. Mafy ny sambo. Eo anatrany famarinana nananao nefa ny tsy maintsy andeferanao. Mafy vely mandevitra ny mangina sambo. Fa hozy izy Paoly raha tevatevaina izay, alohanay misaotra anareo. Tafiditra tao anatin'ilay ady ve isa tsy tafiditra? Jerenao akaikinao, aoka tsy ho tafiditra isika manokana. Zany hoe le misy olona zany manevateva te hisintona anao aninona koa? Aneva iady ao anatin'ilay adiny. Raha maka ohatra anankiray, jereo tsara. Ny voromahery. Ny voromahery anisan'ny sakafony dia ny bibilava.
Ny bibilava ve manaikitra ianao ve matahotra bibilava anao sy tsy matahotra? Anisan'ny biby ratsy indrindra. Fa ny bibilava zay azony dia tonga dia maty rehefa tratra miposa. Fa jereo tsara ilay voromahery izay anaovana Andriamanitra fanoharana atao anatin'ny Baiboly. Fa ny voromahery efa mahita ilay bibilava tonga dia raisiny, dia hoentiny miakatra dia hoentiny miakatra any amina altitude avo dia avo. Izany hoe rehefa hoentiny miakatra tsy manana ny fahefana hoentina miady intsony ilay bibilava. Fa raha ilay voromahery nidina teo ka niady tamin'ilay bibilava, resy sa tsy resy? Resy sa tsy resy? Dia hitanao, misy ady zany isotoman'ilay zao tontolo izao. Andoto ny fonao, anana ny fiandriana Jesosy ao anatinao. Fa ianao rehefa omena ny tenin'Andriamanitra, mijery an' Jesosy, tsy te hiditra n'ity ady ity ady tsisy ty, manombotra an' Jesosy atao anatiko ty, hoety miakatra le ady. Jereo akaikinao, valio amin'ny vavaka ao manomboka amboary. Alleluia. Dia mety le fakapana Jesosy rehefa avy mivavaka sy ny fadianina firy moa 7 andro sy 7 alina dia tsy tomon'ilay devoly Jesosy midiny avadio ity zao nakibaiko an' Jesosy, fa netiny Jesosy namalina n'ilay ady misy soratra masina. Ianao zany tsy haharesy ny adinao zany manoloana ny fakapana sy ny zavatsarotra rehetra raha tsy mamaky Baiboly. Mbola hitohy hitetitety fiangonana ianao raha tsy amin'ny fahalalana soratra masina. Mialatsiny raha ianao ilay karazan'ilay hoe eto ambavaka foana nefa le valiny efa ato. Jereo akaikinao, le valiny efa any anatinao any. Marina ve zany sy marina? Tsara velona ka tabavaka sa ratsy? Tsy ratsy zany ka afaka mifampivavaka tsika, fa misy fotoana efa omena Andriamanitra mazava zao le valiny. Fa tsika aloha ny amin'ny akamoana amaky soratra masina, ndinika soratra masina hoe tambavaka foana dia ampiasaintsika efa mongo ny loary nefa le valiny efa eo akaiky. Ry havana amaranako ny afatra tandremo sarakotra amin'ny ady tsisy manokana. Misy ady tsy tokony andaninao fotoana intsony, ataovy amen. Misy ady tsy tokony ampiasainao ny fonao intsony, ataovy amen. Misy ady tsy tokony andaninao ny mirondohan'ny fiainanao intsony manomboka loany, ataovy amen. Ianao zany mandinika amin'izao fotoana izao, inona ary ny tena manavetsatra isan'andro, inona ary ny tena ady tsaiko isan'andro san'andro, inona ary ny tena mampiasa ny lohako isan'andro san'andro, inona ary ny tena zavatra vesatra tsy fitsarana atao anatiko isan'andro san'andro, dia dinio tsara ho ny tontolo ara-panahy. So dia ady tsy izy io, so dia fitaky Satana io, so dia le hanombotra ny fiandrianan' Jesosy ao anatinao io. Fa ny ady tsy izy, le ady mitovy amin'ny adin'izao tontolo izao. Jereo no akaikinao, ny ady tsy izy mitovy amin'ny adin'izao tontolo izao. Hitanao misy soratra raha ity dia hozy izy ny mpianatra manao hoe inona no haninay dia inona no sotroinay dia inona no hitafianay. Fa zany rehetra zany ho Jesosy dia katsahany jentilisa fatatra. Hitanao zany le adiny mpianatra diso tany am-boalohany, nefa izy manaraka an' Jesosy. Misy ohatran'izany ka tsika maro amintsika ohatran'izany manaraka an' Jesosy tsika fa mbola mametraka fa inona no hoan'ray Jesosy, inona no tafila, tia ahoana reto zanakay reto, tia ahoana ny vadiko, tia ahoana ny asako, tia ahoana inona Jesosy io maritra kely ngezay resy ngezay ny ohatran'izao zay, tia ahoana ny rapiso, tia ahoana ny rafakapy, dia inona dia ahoana memenao satria marina zany. Nefa ianao mivavaka, ianao tonga ty am-piangonana, ianao mihaino toriteny, fa ny vakao tena ohatran'ny maneho hoe vita ny ao amintsika. Raha vao zao dia vita ny ao amintsika. Ry havana, raha mivavaka ianao satria matahotra ny raha-vafananana, amboary fa diso zany. Raha mivavaka ianao satria ho an'ny fiainanao manokana ambony tany, raha vao zany
principe zany fa diso fa ny olona nateraka Andriamanitra d'office maharesy zao tontolo zao. Miendriky ny fandresen'ny zanak'Andriamanitra tsy le eo ampelatanana. Jereo no kaikinao tsy le eo ampelatanana fa fiandriana Jesosy isan'andro ato anatintsika. Hitanao Jesosy mandresy eo. Amen. Sady tatana aminao raha mbola ao anatinao Jesosy. Ino zany tena antsika marana anazy? Maninona? Valeo mafy mampitoetra an Jesosy ato anaty. Na mivaly ny vavaka na tsy mivaly ny vavaka raha mbola ao anatinao Jesosy, tsisy atahorana no avy. Na mbola mikorotana ambony ambany aza ny tokantranonao sy ny situation rehetrarehetra tsy azonao saran-tsaina hoe ahoana ny atafavoahana amin'ity, fa ataovy milamina tsara fotsiny Jesosy ato anatinao, azo antoka ny rehefa avy eo. Tsy anao ny rehefa avy eo. Jereo no kaikinao tsy anao ny rehefa avy eo. Raha ianao miezaka hifeny rehefa avy eo, mbola ady tsy izy kosa. Matory tsara ianao raha. Amen. Na ny vavaka ao raha dia miova Jesosy na tsy takatra ny saiko ary ny zavatra rehetra toy ny hoera to anatoka. Fa Jesosy rehefa aty anatsika aza ny toya, aza ny ambiny, tsy miady rery ianao. Rehefa nateraka dia mpandresy ny anara. Totsika hitsanga amin'ny vavaka. Forainao fatra. Aoka hivavaka ianao ary. Aoka hisaotra ny tompony tsirairay izay tompony. Tsy ravana io zavatra lalovanao zany io ianao. Tsy haravanao. Fitaovana ampiasain'Andriamanitra io. Akany toerany ao anatinao. Isaory Andriamanitra ny amin'izany afatra zany. Raha tena misy afatra manokana ao anao androany, isaory Andriamanitra, misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy ny amin'ny afatra. Manazavana ny sitraponao. Manazavana ny planinao. Misaotra Jesosy. Ny tokoa izay dia miazakazaka amin'ny zavatra tsy tokony hiazakazahana. Mampiasa fo, mampiasa saina, mampiasa voly, mampiasa olo, mampiasa fitaovana. Mamitra fo aminay Jesosy. Mamela ny heloka ny tompo. Ny amin'izay mety ho endrika lala ny diso rehetra. Jesosy io, tsy ianao no nataonay fitaovam-be ty. Tsy ny toe-panaraka anao no nataonay fitaovam-be ty. Tsy ny fanaonao no nampiasainay, fa zavatra hafa Jesosy. Mamindra fo aminay. Nao samy fona amin'ny Jesosy tsika aloha ny any eto antony. Fa tsika rehetrarehetra eto mety efa samy nampiasa ny fisainantsika, mety ho fahendrentsika manoka, nentina niatrika zavatra anankiray. Fona Jesosy, mamindra foto. Sokafo mihitsy ny sainay, sokafo ny fonay. Atakaranay manomboka androany fa ny tena adinay ny amin'izany afatra ao zany dia mampitoetra anao isan'andro aty anaty. Tonga izao fotoana izao alohan'ny alantsika eto samy mivavaka dia lazao androany Jesosy io mandrosoa ato anatiko ianao. Raiso ny toeranao Jesosy. Raiso ny fiandriananao. Raiso ny toerana mampanjaka sy mpanapaka anao ato anatiko. Andao mafisina isika rehetra alohan'ny androany. Andao samy milaza alohan'i Jesosy io. Mandray anao ho tompo sy mpamonjy manokana ny fiainako. Andriamanitra ianao, mpanjakako ianao. Halleluja. Misaotra Jesosy. Mino varenao zany vavaka ny tsirairay zany. Azany no antoka andresenay ny finoana ianao. Ninona zavatra lalovan'ilay tomponao reto, reto vahoakanao reto androany.
fitaovana ampiasainao zany zavatra lalovany zany andraisanao toeranao ao anatiny, ampandreseo izy, asehoany voninahitra ao, tefeo izy, amboary izy, rantsano izy, me fitompona ara-panahy izy. Aza mivavaka Jesosy ho an'ny fony tsirairay sy ny fanahy tsirairay, omeo fosy fanahy tena tia mamaky baiboly, mandinika soratra masina, mitombo fahalalana anao Jesosy ny tsirairay. Misaotra indrindra tompoko, misaotra ny fahafitany zany avatry zany, zay rehetra tsy voatonoko ianao ameno an'izany ao anatin'ny tsirairay. Raha nisy mihoatra Andriamanitra fanahy masinao hanitsy sy hanamboatra an'izany, raha nisy tao anatin'ny planinao tsara ny amin'ny afatra, dia ianao hitondra voa ao anatin'ny fony sy ny fiaina tsirairay. Ho anao ny voninahitra mandrakizay isika rehetra anao hoe amen. Tiaka amin'ny mafa Jesosy tsika.